lampanorenana nanaovana fianianana dikan'izay nekena amprime mahipazy jusqu'à ny amin'ny phase farany tsy tokony isy géométrie variable mihitsy mila ajainy zany zavatra zany isy zany ny violation zany hoe raha misy ny violation an'io lalam-panorenana io de hoe circonstance exceptionnelle tsika tsisy violation ary zay eto de mitena ny chef d'état filohampanjakana am'izao fotoana zao tandremo fa voafandrika eo koa ianao satria ina ny antony jerevy tsara ny tenin'ny ACC nampanekena ny lalam-panorenana io ianao rehefa ny teny koa ny ACC hoe 30-60 jours 30-60 jours ny anaovana fifidianana de ny teny ianao hoe tsy ho possible zany azoko tsara fa tsy ho possible zany fa tsy vita ny verbal zany teneno kabinetranao isaisir ianao misaisir satria ianao chef d'institution misaisir ny haute cour constitutionnelle fa raha tsy zany mandika lalam-panorenana ianao amin'io 60 jours io ary io nitadiavan'ny zareo ipiégena anao io 60 jours zao de atao viaingany zany saisissevy ny haute cour constitutionnelle zay ny zavatra mba hangatahako aminao aoka hiratra ny masotsika zay ngamba ny voalohany mikasika an'iny point iny tsy mahita personne parfaite ozy ianao maître Ianitra isika marina zany ary tsy azoko lavina personne parfaite zany tsisy fa zao kosa ity tsy karazana hoe misy petina tamin'ny asa nataony na zavatra ohatrany misy conflit d'intérêt manifeste olona namoaka zavatra namoaka vola atao amin'ny knaps zany ve no mbola atao eo amin'izany toerana zany tsisy conflit d'intérêt zany ve araky ny eritreritrao olona namoaka vola teo amin'ny knaps 11 milliards teo amin'ny knaps ny autorisé an'izany olona actionnaire miaraka aminy ao Madarel olona mbola nanendry azy tao BNI PCA ny BNI tsy zany tsy questionna hoe tsisy petina le olona misy petina misy olona tsisy olona hoe marina 100% araky ny voalazanao fa izy tia de tsy questionna hoe marina na tsy marina fa questionna fitakiana teny an-dalambe hoe tsy mila ny ratsa mangaika intsony eo amin'ireo zavatra misy leo zao zavatra teneniko ary tena averiko eto zao tendrena fa nirysoa ho any Maurice anao fanadiadiana isy surprise tsika efa teneniko zany isy surprise tsika eo amin'izay vo hoe tsy osy olona marina indray ve isy surprise tsika amin'io zavatra io satria fiarahan'ny PM tsika am'izao miaraka amin'le olona indrentsika le niteneniko teo le conflit d'intérêt tsy eo Madagasikara ihany fa hatrany ivelany ihany ivelany Madagasikara ho hitantsika eo ivoaka zany zavatra zany de eo ndray tsika vo ifapidely eo de anao langage du bois ipasipasoka domy sy ny karazany mampalahelo le fomba fanaovana politique mialatsiny le critère am'izay idirako ozy ianao hoe le critère ny jery teny an-dalambe ianao de ozy de gaga le GNZ ny tanàn-dalambe na ny député niaraka aminareo aza tsy nafantatra hoe iza ny PM betsaka zay fanambarany député sasatsasan'izay iny moa efa niteneninao teo hoe tsy voatera fantatra eny olo reny olona lainao a majorité anao ara na tsy nandika andininy fa 2 nareo de mbola ataonao koa hoe tsy mila mahafantatra nareo fa zay 2 ihany majorité de mbola an-dalambe koa mbola niteneninareo hoe critère ny an-dalambe critère ny an-dalambe zany ireo conflit d'intérêt ireo olona nanana ny andraikitra niaraka hoe niaraka tamin'olona enjehana am'izao fotoana zao zany zany ny critère ny teny an-dalambe zao io mihitsy ve le revendication teny an-dalambe sa inona le critère ny safidiananareo azy ohatra mba tokony ho fantatrareo GNZ reo namoiny aina anareo zanakitsika reo namoiny aina anareo tanolo reo kaoka tsy olona laovina ohatry zany eo ndray le teninao koa idirako tsirairay le izy misy point vitsivitsy zany misy phobie tsika misy obsession c'est pas question de phobie ni obsession fa question de justice sociale et justice en général
fa tsy questionna phobie hoe obsession tsy maintsy anenjika ny mamra vatomanga na hainao zao ara na manao tsy mety tsy maintsy enjeha na izy nizy fa questionna phobie fa tsy zay tsy maty manota dia avela foana. Rehefa détectenao ve zay ny tiako tenenina ihany koa, rehefa détectenao ny cancer, ny médecin ny dokotera rehefa midétecte cancer taizany ny aviany ty cancer ty fa tsy hoe soronao ihany le cancer dia raha tsy mangaiky an'iny cancer raha tsy mangaiky an'iny cancer iny sy ny mety zavatra teraka an'iny cancer iny tsy ho fafanao tsy ho esorinao dia miverina foana le cancer. Zay le zavatra fa tsy questionna obsession tsy questionna phobie. Na za zao teneniko aminao tsara mety misy sariko any miaraka amin'ny Andriamantoa Rajoely miaraka amin'ny Andriamantoa Radionary Mampianina mety misy an'izany sariko zany any fa zavatra teneniko aminao afa ny makasary le teneninao teo hoe mety misy sarinao koa any afa le makasary afa le niara-ny asa tao anatin'ny tena androm-panjakana ary ny famatotra samy hafa zany mety misy niara-ny asa tao amin'ny androm-panjakana ary teneniko aminao zany olona tenenina tsy tiany any an-dalambe enjena amin'izao fotoana amin'izao zany fantatrao tsara zany raha mahafantatra azy ianao na zay anao nisy sary niaraka aminao any fa tsy olona manendry olona amin'ny haute responsabilité de l'État s'il n'a pas une confiance à 1000% ary fantany tsara zany fantatrao tsara zany fa nivaliko moa hoe teo hoe aloha hiasa aloha le IPM tsy manana fotoana atsika hoa tsy manana fotoana anaovana an'izao rehetrarehetra zao hoe zao faharoa manaraka an'izay koa nataoko manko le point vitsivitsy mialatsiny raha somary lavalava ty vidéo ty. Président de transition no clé io ianao, le président il préside, le gouvernement il gouverne. Raha alaitsika ny lalam-panorena raha nara-dalàna atsika raha zay zavatra zay no alaitsika fa aza atao hoe io président république any no mitondra an'io baolina io ny gouvernement no mitondra an'io baolina io c'est lui qui préside. Gouvernement mitondra ny politique générale de l'État. Ny filohan'ny république tsy anara-maso ny zavatra rehetrarehetra na ny fanendrena premier ministre aza mena raha hodina akondro izy ko aiza ny anarana an'io zavatra rehetrarehetra fa ny chef d'orchestre ny gouvernement chef de gouvernement c'est lui qui gouverne io ny chef d'orchestre. Io dia efa miova ilay koa le resaka miova anao hoe fanovana rafitra zany tsy amin'ity fitondrana ty jerevy tsara le interview anao fa ka tsy zany tenenina teny amin'ny trésime nareo zany ny teny voalohany hoe rafitra tsy azo ovana raha tsy olona no ovana nefa ny olona fetranareo dia mbola olona na continuité le olona na continuité zay no mahatonga anareo sady ny teny hoe tsy ho vita amin'ity io fanovana io rafitra io mitady concertation 2 ans zany ampy zany anaovana concertation anaovana zavatra rehetrarehetra anaovana constitution vaovao fa efa avadiky nareo sady le resaka mialatsiny avec un grand respect fantatrao tsara ny fifandraisantsika un grand respect fa rehefa tsy mety dia tsy maintsy miteny na izy tsy maintsy hitenenako satria firenena ombonana io tsy misy manana tombotsoa any Madagasikara mety misy manana tombotsoa angamba rehefa mitany fa tsy avela rehefa amin'ny tany Madagasikara tsy zany fanovana rafitra sy fanovana olona ny teny amin'ny trésime fa raha vao tsy hovainao ny olona zany no miteny an'izany hoe ny olona mila hovaina aloha nareo tsy manova olona raha ohatra ny teneninao teo hoe mibetsaka an'io ny olona nitendreny Mamra Vatomanga teto amin'ity fireneny ity ka manina dia zao ary ny anako hoe reo olona rehetra nitendrena ministre kotany Mamra Vatomanga fantatrareo zany fantatrareo tsara averenao daholo satria reny olo reny efa tsy problème satria le olona ananatsika obsession sy ananatsika phobie efa voatazona quelque part aleo daholo zany avelao reo ministre reo reconduisiavy daholo reo ministre rehetrarehetra reo satria fa tsisy problème raha zay logika anao zay nijerevana mialatsiny fa nanao point vitsivitsy somary lavalava izy tyo satria mampalahelo le firenena zoevana foana le firenena amin'ny zavatra tsy tokony anaovana azy teny ndray koa ianao ao averinao fa hoe décret de nomination io anie azo esoriny azo abrogeny azo an'izao fantatrao tsara maître anitra aoka atsika tsy any article 54 andiny fa efatra amin'ny dimampolo vakiko indray ho azo ny vahoaka malagasy rehetra ny filohan'ny repoblika no mampitsahatra amin'ny prime ministre amin'ny asany aoriny
fanolora ny fametraha-pialany gouvernemanta na vokatry ny fahadisoana goavana na noho ny tsy fahombiazana azo tsapahitanana. Zany hoe par démission mametra-pialana izy ve dia ametra-pialana? Ametra-pialana izy? Non, dikan'izany tsy azo atao hoe amin'ny fahadisoana goavana. Fahadisoana inona moa le goavana? Ahoana fomba iconstatation le fahadisoana goavana? Zay le discussion juridico-juridique. Na ihany koa noho ny tsy fahombiazana tsapahitanana. Après 1 jour 2 jours ve le tsy fahombiazana tsapahitanana? 6 mois 1 an 2 ans tapitra le roa taona. Ipréparer élection. Zay koa ve no nanendrena azy io? Ny zavatra tianareo atao dia ny zavatra tadidiko tsara, mbola somary tanora zay tamin'izany fotoana zany. Tadidiko tsara. Natao zao système ohatr' zao mba niverenany tompoko lahy filoha teo aloha Didier Ratsiraka tamin'ny 96. Même scénario tsika io. Même scénario. Dikan'izany ataonareo leo le vahoaka amin'ity fitondram-panjakana vaovao ty dia avy eo ataonareo ihany koa hoe préparena le élection dia avy indray le zay efa taloha rehetrarehetra tao dia iverina indray. Zay taloha tao iverina ilatsaka. Inona moa manaka anazy reo ilatsaka? Misy jeu politique maloto zany, tsisy transparence atsika. Ary za eto tena manome tsiny anareo amin'ny assemblée nationale ao. Tsy nataonareo transparence iny zavatra iny. Ho an'le vahoaka malagasy teny an-dalambe, ho an'ireo GNZ, ho an'ireo ACDU, ho an'ireo Namoniainy, ho an'ireo Naratra, tsy nisy transparence iny zavatra iny. Adidy no miteny, mpanao politika ihany koa miteny. Na io raha maha-teknisiana, adidy no miteny. Fa mampalahelo le zavatra misy. Tena mampalahelo. Tsy hidirako atsipriny le kabarinao teo fa mijustifie an'le choix anareo ianareo satria efa hitanareo fa tsy fahitanareo fa mihoatra ny 700 na ny GNZ na ny mpitolona tsy mankasitraka ny zavatra nataonareo. 700 fa tsy mankasitraka ny zavatra nataonareo. Dia zao nareo mandeha mijustifie zao iresaka am'izao. Mbola averiko indray fiakaram-peo tao amin'ny lapam-panjakana niaraka tamin'ireo GNZ sy ACDU niaraka tamin'ny député vitsivitsy omaly. Heninareo tsara le fiakaram-peo tao. Heninareo tsara tsy fankatoavana izy ireo. Satria nafenina n'izy ireo daholo ny zavatra tokony ho fantatry izy ireo. Misy deal nga maneny ambadika any, aoka tsika ho transparente teraka koa. Tsy manam-potoana ianareo misy manana fotoana fa ny firenena malagasy efa very fotoana, efa mirefarefa, tsy ataoko hoe mirefarefa amin'ny tany fa efa any ambanin'ny tany, économiquement parlant, financièrement parlant, humainement parlant, efa mirefa amin'ny tany. Tsy mbola nahita iza ny responsable daholo ianareo rehetra rehefa nitondra teo amin'ny firenena io. Mialatsiny amin'ny teny an'izany. Na olo voafidim-bahoaka na olom-boatendry, responsable daholo ianareo. Nanana anjara briky tamin'ny fahavoazan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Na tianareo zany na tsy tianareo. Kamaranako azy dia tsotrany ho anareo zay mahatsapa GNZ zany, na ny GNX zany, na ny GNY zany, na ny olo-tsotra zany, na atsaro hoe ny déception totale tamin'ny zavatra nisy tao anatin'ny 420 ora zay dia mitohintolona. Tohizinareo ny tolona jusqu'à amin'ny fanovana hatrany amin'ny ratsamangaiky, hatrany ambany ka hatrany amin'ny lohany any. Satria ny fototra voalohany ary tena manome tsiny ianareo dia ianareo solombavam-bahoaka. Ameko tsiny ianareo solombavam-bahoaka. Nanana olona ohatr' izany ianareo hoe efa ty efa fantatrareo dia tsisy investigation, tsisy inona moa ty analyse akory, tsisy famakafakana n'le olona sy ny karazany ahoana izy ty, tsisy fifanankalozan-kevitra tamin'ireo tanoratsika ireo. Tsy nisy zany, reo no teny an'izany. Sao dia ao indray reo amin'ny intermédiaire reo dia tenenareo hoe ekenareo fotsiny fa zao ekenareo hoe zao, tsy nisy. Zay angamba ny azoko amarana anazy, misaotra atsika.